Fifalianao andray ny miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana fantariny marina izao isorako ny MC TV izay mikarakara n'izao fandaharana izao ny loha hevitra izay fampisarana amintsika androany dia hoe Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Madagascar, Peroa ary Maroc sy ireo firenena hafa ihany koa nisy ny mobilisation tamin'ny alalan'ny réseaux sociaux izay natao tamin'ireo firenena ireo mariako dia ny ety amboalohany fa tsy resaka contexte politique sy contexte économique isika atao anatin'ity fandaharana ity zany hoe ireo resaka fitakiana maro samihafa fa ny zava-miafina amin'ny tontolo ara-panahy ny zava-misy amin'ny tontolo ara-panahy zany no horesantsika ao anatin'ity fandaharana androany ity. Nisy ny Covid-19 izay niarahantsika nahita sy nahalala fa firenena maro maneran-tany no voahidina hoe confiné nandritry ny volana maromaro ary tafiditra tao anatin'izay Madagascar. Izany hoe ny lesona antsoana tao anatin'izay zany dia hoe azo atao ny nanidiny olona na ny confiné ny olona tamin'ny alalan'ny aretina. Ny zava-misy indray amin'izao andro ankehitriny izao dia hoe azo atao ihany koa ny mamoaka ny olona manentana ny olona rehetrarehetra hiara entana sy hivoaka amin'ny alalan'ny réseaux sociaux. Inona moa zavatra tiana ambara ao anatin'izany hoe misy zavatra zany préparen'ireo antikrista amin'izao fotoana izao. Ny ten'Andriamanitra dia mampianatra antsika hoe tsy maintsy ho avy Jesosy amin'ny ora izay tsy fantatry ny rehetrarehetra fa ny zavatra fantatra fotsiny loloha dia efa tena akaiky izay ora sy andro izay hiavian'i Jesosy zay. Tsisy mahafantatra izay mety hoe rapitso na mety hoe afaka ray vola na mety afaka herintaona na ohatran'izany fa tsy maintsy ho avy izy eny amin'ireo lanitra haka an'ireo olona izay manana azy sy ireo olona izay mino azy dia anjavona zany ireo olona ireo. Ary amin'ny fotoana rehefa miala ireo olona ireo rehefa tonga Jesosy dia manomboka eo indray dia misy ny antsoina hoe 7 années de tribulation zany hoe ilay fitoana izay fahoriam-be manerana ny tany rehetrarehetra. Dia ao anatin'ny fitoana fahoriam-be io ambaran'ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Apokalipsy 3:7 ny 9:12 sy ny 7:7 hoe na ny kely ozy izy na ny lehibe dia isy ny fandraisana marika eny amin'ny tanana sy eny amin'ny andrina ary izay rehetra tsy manana ny marika dia tsy mahazo mividy ary tsy mahazo mivarotra ary tsy mahazo manao ninina amin'ny fiainana andavanandro zany. Zany hoe misy ny fandraisana marika. Arak'izay zany dia misy ny manipulation de masse izay atao mandritry n'io 7 années de tribulation io. Zany hoe ho fehezina tahaka ny fehifanjakana anankiray ny firenena rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary izay zavatra izay dia efa homanin'ireo antikrista sahady amin'izao andro ankehitriny izao efa misy zany ny préparation an'izay manipulation de masse izay amin'izao andro iainantsika izao. Dia efa ao anatin'ny andro farany isika izao ary lasa hitantsika hoe lasa tena mitombo be mihitsy ny puissance ny réseaux sociaux lasa tena matanjaka be mihitsy ny réseaux sociaux amin'izao ary lasa mora kely mihitsy ny mivohy zavatra amin'ny alalan'ny réseaux sociaux. Dia zany hoe misy test zany ataon'zareo antikrista amin'izao zavatra rehetrarehetra mitranga maneran-tany izao. Dia hitantsika fa i Bangladesh sy i Maroc zao dia firenena musulman, i Pérou sy Madagascar zao dia firenena chrétien. Hitantsika ihany koa fa i Nepal sy Sri Lanka zao dia firenena polythéiste. Zany hoe firenena manana finoana samihafa ireo ary firenena tsy dia hoe tena manan-kariana be koa ireo firenena ireo fa somary sahirana fa misy ny test izay tian'izareo atao hoe efficace ve le resaka manipulation de masse izay natao. Ny zavatra misy nefa zao dia hita fa azo atao tsara mihitsy ny manidy ny olona tamin'ny alalan'iny Covid-19 iny no ohatra mazava be tamin'izay azo atao mihitsy manidy ny olona rehetrarehetra. Ny zavatra magaga tamin'iny Covid-19 iny zavatra mahavariana dia hoe le aretina dia miparitaka tamin'ny alalan'ny rivotra dia le izy nefa tsisy hoe famendrahana resaka insecticide manerana ny firenena rehetrarehetra fa teny fotsiny le aretina dia nanjavona tampoka teny tsy nanao vaksiny daholo koa nefa ny olona rehetrarehetra fa nanjavona fotsiny le aretina. Dia zay ny zavatra somary mahavariana.
dia misy ihany koa azo atao tsara ihany koa ny mamoaka ny olona mobiliser ny olona zany ihetsika ivoaka indray koa amin'izao fotoana izao zany zay zany ny test an'le nataon'le antikriste zany zay zany zavatra mitranga amin'ny tontolo ara-panahy amin'izao andro iainantsika izao dia lasa mora kely koa nefa ao anatin'izay zany ny mamafy hevitra, mamafy idéologie, mamafy tahotra ihany koa indrindra tena mora miparitaka be amin'ny alalan'ny réseaux sociaux ny tenin'Andriamanitra moa any amin'ny Matthieu 4:20 dia milaza hoe iso izy niady ny filazana ady amin'ny firenena maro fa aza matahotra tsy maintsy tsy ho tonga zany fa tsy mbola ho tonga nefa akory ny farany zany hoe tsy maintsy izy foana ny zavatra efa iainantsika ny zavatra efa mitranga amin'izao fotoana izao zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy hitranga fa tsy mbola ho tonga nefa akory ny farany ozy izy efa ao anatin'ny lalana makany amin'izany tsika amin'izao andro iainantsika izao ary ny réseaux sociaux dia anisan'ny fitaovana tena mahomby be mandaitra be mihitsy izay anaparitahana sy anitsihana olona sy ifehezana olona anidiana olona ary amoakana ny olona rehetrarehetra ihany koa anao zavatra anankiray dia isika kristiana ihany koa dia tokony hivavaka mafy isika mba tsy homora tratry ny impact an'izay zavatra izay ny tenin'Andriamanitra mantsy dia milaza hoe ny zanak'Andriamanitra ozy izy dia tarihan'ny fanan'Andriamanitra izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ary amin'ny lafiny anankiray ihany koa izay zavatra izay dia afaka ampiasaintsika kristiana ihany koa tokony ho ampiasaintsika kristiana mba hahafahantsika manely sy manaparitaka ny filazantsara aingana izay azafady izay réseaux sociaux zay tsy hoe ny mpanao politika ihany na ny resaka ekonomika na ny resaka sosial na ny resaka ara-pahasalamana ihany no afaka mampiasa ny réseaux sociaux fa isika kristiana koa indrindra dia afaka manely ny filazantsara amin'ny alalan'ny réseaux sociaux satria fitaovana mahomby ny réseaux sociaux izay afaka anaparitahana ihany koa ny filazantsara tsy tokony menatra isika kristiana tsy tokony atahotra koa tsika ny mijoro sy manaparitaka ny fahamarinany filazantsara amin'ny alalan'ny réseaux sociaux hitantsika izao fa naneran'ireo firenena zay voatanisa rehetrarehetra teo ireo fa ny tanora ny tena nihetsika tao anatin'ireo reny génération Z reny nihetsika ny anjareo moa resaka fitakiana ara-politika sy ny ara-sosialy ny ara-toe-karena fa eto koa dia te anentana ny tanora kristiana rehetrarehetra koa dia fotoana koa zao tena tokony hijoroany kristiana tanora kristiana indrindra ny amin'ny fitoriana filazantsara tsy tokony menatra sika tanora kristiana fa fotoana zao hitoriana ny filazantsara ny andro farany ange dia tsy hoe ny zavatra ratsy ihany no avy fa ambarany tena Andriamanitra koa any amin'ny Joël toko 4 hoe amin'ny andro farany ozy izy Andriamanitra dia andatsahako ny fanahiko amin'ny ofo rehetra zany hoe izy zany fifohazam-panahy lehibe amin'ny andro farany amin'izao andro iainantsika izao izy fifohazam-panahy lehibe mihitsy ary tafiditra ao anatin'izany indrindra isika tanora fa tsy maintsy ho avy zay tsy maintsy isy ny fifohazam-panahy maneran-tany arak'izay tenin'Andriamanitra zay fa ianao tanora kristiana zay manaraka ve ho tafiditra ao anatin'izay zavatra zay afaka atomboka atsika dian'izao sahady ny mijoro ny manaparitaka ny filazantsara amin'ny alalan'ny réseaux sociaux ny tenin'Andriamanitra koa dia milaza hoe tsy ho tonga ny farany raha tsy efa voatory manerana n'izao tontolo izao aloha ny filazantsara ka anisan'ny fitaovana anankiray izay tena mahomby be ahafahana mitory filazantsara sady aingana dia aingana ny réseaux sociaux fa isika kristiana isika tanora kristiana dia mila samijoro manaparitaka ny filazantsara efa misy ihany moa ny tanora vitsivitsy izay efa mijoro izay efa manaparitaka an'izany fa manentana ny kristiana rehetrarehetra ny tanora kristiana rehetrarehetra mba tena ho sahatsika anaparitaka ny filazantsara dia izay ihany koa ny loha-hevitra zay ny fampizarana tamintsika tamin'ity androany ity hoe zay zany hoe misy zany ny test misy zay test nataony antikriste zay efa tena manambara zay hoe efa manakaiky le farany efa ho avy Jesosy ho manitsara ny fiainam-panahinao raha mbola tsy manana an Jesosy ianao mbola fotoana zao tsy mbola tara andraisanao fanapa-kevitra andraisanao an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao raha efa manana an Jesosy ianao dia aza variana amin'izao fiainana mandalo zao ny resaka politika ny rafitra politika
mandalo ary tsy manovantsika zany fa Jesosy ihany no afaka mitondra fiovana maharitra sy mitondra fiainana mandrakizay ho antsika tsiraray avy dia manentana antsika rehetrarehetra mba hijoro tsara mba tena hoe ay ampiasa ny fitaovana izay eo ampelantanantsika ho amin'ny fitoriana filazantsara ihany koa. Ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany mirary soa dia tahiny Jesosy daholo.